Ampidiavana trano tompo klasy tovo avy misy diany tokatrano amizao takarivany alatsinainy fa sivy volana me izao manasana ho ampidiavana ary anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalama voatsika eto amin'ny fahitalavitra matv avy hatrany erisika diditra amin'ireo andindimbaovao izay hitantsika atao anatin'izao fotoanatsika izao taorian'ny fiam-potoana 27 ora nomen'izy eo ny fanjakana dia niroso tamin'ny fitokonana faobe ireo mpanaramaso sy mpitsirika asa na ireo inspecteur sy contrôleur de travail androany teken'izy ireo ny famohana diam-pitondrana mametraka ny departemanta misahana ny asa sy ny lalàna sosialy andindimbaovao avy hatrany ary mitokona ny syndikan'ireo mpanaramaso sy ny mpitsirika asa manerana ny nosy fitokonana faobe ary tsy voafetra vokatry ny tsy mbola namoahan'ny fanjakana ny didim-pitondrana mazava mamaritra ny ministera izay misy ny departemanta ny asa sy ny lalàna sosialy. Izany departemanta izany moa dia natao isana ireo mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina. Tsy misy service minimum ministera mijanona tanteraka da olo ny asa rehetrarehetra amin'ny administration travail manerana ny nosy ary tsy misy fetrany illimité général. Ny zavatra tena takinay dia tsotra ihany ny fisina décret na fisina mazava aiza marina ny departemanta misahana ny asa amin'ny lalàna sosialy izay tsy misy izy amin'izao fotoana tao anaty gouvernement farany ity fa latsaka tamin'ilay ministère de forme de l'administration. Ny verimena araka izany ireo olona izay tonga tety amin'ny bureau-ny fitsirihana asa na ny inspection de travail Antsahavola Androany. Raha ny eto Analamanga, roapolo isan'andro eo ireo fitarainana na avy amin'ny mpiasa na avy amin'ny mpampiasa tonga amin'izy ireo ka hisy fiantraikany goavana eo amin'ny tontolon'ny asa izao fitokonana izao. Mazava be ny fiantraikan'izay amin'ny resaka asa eo ny araky ny falazana foana ny andraikitra lehibe andraikitra eo amin'ny administration travail dia mandrindra zany fifandraisany mpampiasa sy mpiasa raha tsy misy zay fandrindrana zay mety hisy mikorontana maro ny ekipa asa tsy miankina reny izay mampiasa malagasy amin'ny tapotsy de efa nisy ny fionana tamin'ny ministry ny asa-panjakana sy ny prime ministre noentina ny fandresen-dahatra. Efa nisy ny fampiresana tamin'ny ministry ny asa-panjakana na tamin'ny prime ministre omaly. Efa nisy fampiresana ny fandresen-dahatra, efa nisy ihany koa ny solution zay efa naroso ny nany an-danina ny ankilany. Fa ny grève nay dia tsy toloka androany raha tsisy tena taratasy ofisialy mametraka ny fankatahanay izay departemanta misahana ny asa amin'ny lalàna sosialy. Raha tsy misy mihitsy ny décret mazava mamaritra mazava aiza marina ilay ministera misahana ny asa amin'ny lalàna sosialy tsy afaka nijanona ny tokona izay ato amin'ny administration travail. Ny fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana moa dia ny isin'ny vahaolana amin'ity herinandro ity.